Niona tamin'ny ministry Ndrarambahiny Andriamatoa Pierrot Rajonarvelmo androany tolakandro teny Anosy ny lehiben'ny mpanelanelana avy amin'ny vondrona Sadek Andriamatoa Joakim Sisano izay ny famanana krizy eto Madagasikara sy ny fanatanterahana ny fifidianana no isan'ny resahana tamin'izany. Fanazavana ary. Zahatra fampiresahana ito moa zany dia hoe tonga eto izy mialohan'ny fionam-be ataon'ny Union africaine. Mais nous avons des missions le conseil de ministres. J'ai mis Titraga, Natsinaïzo, Dar es Salaam. Quand je me suis dit, j'ai créé des fatalités, nous avons le principe de subsidiarité. Maintenant, les tâches, nos rapports, oui, ni avancement, ni mise en œuvre, ni fait de route. À tout ça, il y a des tanisato, inatoni, zavatra vita, c'est ny raha nanjery tao zany fa dia hoe saika feno doly ireo fepetra rehetra izay tokony hoe irosotsika amin'ny fifidianana ka zay zany no anisany hojereny eo anatin'ny ataony eo anatin'le rapport misy zatra madinidinika moa zay veriny fa hoe mbola tsy maintsy iarahana amin'ny tokony andraikitra isan-karazana ohatra so mikasika anareo eo anatin'ny serasera ny ankapobeny mbola misy veo izy ny radio mbola mikatona mbola misy ve ny anasiana ka ny amin'ino tsara ihany angamba ianao mijery ny tokony andraikitra am'izay manadiady ny hoe ahoana fa hatreto aloha dia efa atao mizotra amin'lony daoly ny fanatanterahana ny feuille de route dia teo koa mikasika an'le hoe calendrier électoral mikasika ny calendrier électoral dia misy hoe tsokony tsisy zavatra iova tso fa ny faefatra amby roapolo ny volana jolay dia io ny fidianana voalohany ary ny fadimy amby roapolo ny volana septambra zay ny fidianana faharoa mikasika ny fifidianana présidentielle sy eo amin'ny solombavambahoaka dia zay moa no tena antonatony mandeha amin'ny aty fa ny tena antony zany dia zay le anaovan'ny rapport hoe rapport final asio na mikasika koa ny levée de sanction na mikasika koa ny hoe iverenantsika amin'izay amin'ny ampikambana feno atsika ve amin'ny Sadek na any amin'ny Union africaine